Priabontsika te salamy tsary na vaovao maresaka ao amin'ny tompo maresaka ny fitenenana zay tsy nahatratra tamin'ny maraina indray zany dia mbola mahatratra amin'ny terefity hoe inona indray ny resaka ireo tao tao resaka momba ny trompetra indray zany zay teto tamin'ny tapany maraina iny fa dia toizantsika amin'ity tapany ariva itya izany alohan'ny zavatra rehetra nefa dia manasa antsika rehetra hiaraka hivavaka ary hivavaka tsika. Tomporay masina sy tsara indrindro mbola mankalaza anao hatrany izahay midery anao ary manome voninahitra anao ary misotra raha efa mbola nomenao zao fotoana izao mbola hanohizanay sy anarana ny teninao. Misaotra anao zay raha efa tonga eo amin'ny fitrofana ny trompetra ny lesona indray amin'ity ano ity ary efa dingana lava zay efa natrehanay teto izay nefa ny fitenenany hoe ny tantara dia mbola ho lava. Teninao nefa tompo dia vaovao isa-maraina ary na dia teo aza ny somary nahasarotan'ny lesona dia aoka ny fanahinao hiasa ao aminay hatanteraka ny sitraponao ary indrindra amin'ity arivo ity ihany koa dia aoka ny fanahinao mbola mpianatra anay hanokatra ny fonay sy ny sainay mahataranay ny sitraponao dia midery anao zay ray mankalaza anao zay ary manome voninahitra anao raha nisy nahalatsaka anay na tsy famendrena vitanay na fahotana vitanay teo natrehanao tao anatin'izay fotoana ny saranay izay dia hifonanay aminao ka ngatana efa mandram-posy famelan-keloka manaritra ny fifonanao izahay tao natrehanao Andriamanitra ray amin'ny fonay sy amin'ny herinay manontolo ary amin'ny fisainanay mamindrafo aminay ray mamelany lokay renao mangataka aminao zay Jesosy io aoka ny ilay raha soanao anadio sy anasanay hanafaka anay amin'ny fahotana rehetra ary ankehitriny zay ray hianatra ny teninao Andriamanitra ray dia mampianaranay ray ny teninao amin'ny alalana fanahinao masina fa vonikeny zay voakanao dia eo am-pelantananao no metrahanay ny fahatombanana zao fampianarana zao sy ny fifandraisanay amin'izay meno fampianarana mba tsy hisy arombaka tompo eo am-pelantananao dia aoka ny anjelinao raha hitombo manodidina izany rehetra izany teraina mandrakizay ny anaranao ny anaran'i Jesosy sy nanandratanay izao vavaka izao raha eto anatrehanao ka dia mitenena ray fa vonikeny reto voakanao. Amen. Iroso aritsika ny zavatra hitantsika zany dia zao hoe rehefa niresaka tsika hoe eo teo amin'ny andinin'ny faharoa dia hoe nisy anjely fito izy nomena trompetra fito zany no tsofina dia nisy anjely anankiray hafa koa izy zany hoe anjely fahavalo zany nanaraka azy teo dia hoe inona ny zavatra nataon'ity anjely ity nitondra ny didika azy manitra zany izy niaraka mivavaky ny olona masina naterina teo anatrehan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra nalaina teo amin'ilay alitara fandoroana didika azy manitra zany le vainafo niaraka tamin'le didika azy manitra teo dia natao tao anaty lovia volamena fandoroana didika azy manitra izay dia noentiny teo amin'ny namaky ny hevitra lambo zay dia natsipiny tamin'ny tany ilay lovia volamena zany zay nisy ilay vainafo fandoroana ilay didika azy manitra dia io zavatra hitantsika io nefa zany dia zao hoe mifandray tanteraka amin'ny seremonialy zany zay natao tany amin'ny testamenta taloha zay ataon'ny pretra teo amin'ny tempolo zany hoe rehefa mivavaka zany rehefa manatitra vavaka ho an'Andriamanitra zany zanak'Israely dia ny pretra no maninona ny mitondra ny fivavaka iny eo amin'ny alitara io dia iny vavaka iny miakatra le setroka n'le didika azo manitra iny zany miakatra maka amin'Andriamanitra miaraka amin'ny didika azo manitra fa ilay anankiray kosa indray le zavatra hitantsika ilay hoe nalaina teo amin'ilay alitara ozy izy le vainafo dia noentina namaky ny hevitra lamba io ndray zany ny mpisorona be irery ihany no afaka manao n'izy io zany indray mandeha isa-taona zany rehefa amin'ny fotoanany fanaovam-panavotana ho
ho amin'ny zanak'Israely izany. Ka verenantsika kely zany le izy. Ka io mantsy ny zavatra tiana tenena amin'ilay zany dia zao hoe le zavatra resahana eto zany, le mampifandray an'ity voalaza ato amin'ny apokalypsy ity ny amin'ny cérémonial ny testamenta taloha dia zao hoe symbolika zany io zavatra io. Le cérémonie natao io zany symbolika io. Inona ny hevitra an'io zany dia zao hoe ny fanaterana le vavaky ny olona masina zany ny asehon'le emboka manitra zay asandratra eo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ilay alitara fandoroanan'izay didikazo manitra zay zany. Ka le setroka miakatra iny zany dia maneho le vavaky ny olona masina miakatra makany amin'Andriamanitra. Irenantsika kivakiana kely eo amin'ny 1:4 amin'ilay 9. Apokalypsy 9 dia ny 1:4. Ahoana izy? Ary ny fofon'ny didikazo manitra mba amin'ny vavaky ny olona masina dia niakatra avy teo an-tanan'ny anjely ho eo anatrehan'Andriamanitra. Ary ny fofon'ny didikazo manitra mba amin'ny vavaky ny olona masina dia niakatra avy teo an-tanan'ny anjely ho eo anatrehan'Andriamanitra. Dia ato amin'ny salamo izy dia teneniny koa zay ato amin'ny salamo ato verenantsika kely. Ato amin'ny salamo fa 1:7. Jerentsika kely zay salamo fa 1:7 andininy voalohany sy ny faharoa. Dia inona ny zavatra resahany ato? Dia ny lohateny fotsiny dia miteny hoe fitarainana ataon'izay ilay mpanahy sy enjena. Eto zany misy fitarainana. Satria ny vavaka dia inona ny vavaka? Ny vavaka anke fitarainana. Dia jereo vao mandinga ianao amin'ny andininy voalohany sy faharoa dia ahoana izy? Salamo nataon'i Davida, Jehova o mitaraina aminao, fainga nakaty amiko, enoy ny feoko amin'ny fiantsoko anao. Aoka ankeo anatrehanao mandrakariva toy ny didikazo manitra ny fivavako, ary toy ny fanatitra riva ny fanandratako ny tanako. Eto zany le vavaka dia ampifandraisina mihitsy amin'ilay fandoroana didikazo manitra maraina sy hariva izay ataon'ny mpisorona eo anatrehan'Andriamanitra. Ka ny sary asehon'ilay didikazo manitra zany eto dia zao hoe ny fanandratana fivavaky ny olona masina eo anatrehan'Andriamanitra zany ny sary asehony eto. Zay ny sary asehon'ilay izy eto zany. Ka inona ary ny zavatra asehon'izay zavatra zay? Ny sary asehon'izay zavatra zay dia zao mamerina antsika indray zany any amin'ilay tombokase 5. Inona moa ny zavatra hitantsika tany amin'ny tombokase 5 fa naverimberitsika matetika teto izy io? Dia ilay fitarainan'ireo olona masina izay novonoina teo ambanin'ny alitara. Satria maty izy ireo no ny tenin'Andriamanitra sy ny filazanan'i Jesosy. Zany hoe fitarainan'ireo izay voavono no ny tenin'Andriamanitra zany sy ny filazanan'i Jesosy. Mamerina antsika amin'izay indray zany le lesona. Ka izy ireo zany nitaraina mafy tamin'Andriamanitra amin'ny fijaliana izay nahazo azy. Inona ny fitaraina nataony? Mba hoe hisy fitsarana marina, mba tsy ho ataony tsinotsinona ny nahafatesan'izy ireo fa mba ho tsarain'Andriamanitra izay namono azy ireo zany. Tena hoe mangataka jugement amin'Andriamanitra izy. Satria reheto amin'ity tany ity ianao angataka fitsarana, tsisy fitsarana marina eto amin'ity tany ity. Fa ny olona masina ny vahoaka an'Andriamanitra dia iza no mpitsara azy? Andriamanitra no mpitsara azy. Dia any izy no mitaraina, any izy no mangataka fitsarana. Mandra-pahovian'Andriamanitra no hitsarahanao ny raha anay amin'izay mponina ambonin'ny tany. Ny antso an'izay fitsarana reto rehefa vahoaka an'Andriamanitra. Ka eto zany ny hevitra ilay lovia volamena fandoroana nisy vainafo, fandoroana didikazo manitra izay noentina teo amin'ny efitra masina indrindra natsipy teo anatrehan'Andriamanitra dia maneho an'ny vavaky reto olona masina ireto eo anatrehan'Andriamanitra ka voarain'Andriamanitra izay fitarainana izay sy izay antsony izay sy izay fangatahana izay. Ko ankehitriny zany dia zao ilay trompetra zany dia zao mitondra le fahamaliana ho amin'ny mponina ambonin'ny tany. Zay zany ny hevitra ilay trompetra. Ilay trompetra zany dia mitondra le fahamaliana amin'ny mponina ambonin'ny tany ny amin'ny famonoana azy ireo sy nanaovana tsinitsinina azy ireo, ny amin'ny mahampanompon'Andriamanitra azy. Dia jerentsika efa ao amin'ilay apokalypsy 9 izy 7:10 eo amin'ilay trompetra dia hitantsika mihitsy zay hoe fahamaliana zay ny amin'ny vavaky reto olona masina reto. Zany hoe nenon'Andriamanitra ny fivavaka izy reto.
toko fahavalo andininy telo ambin'ny folo. Apokalipsy toko fahavalo dia ny andininy fahatelo ambin'ny folo. Dia vakitsika ilay andininy fahatelo ambin'ny folo. Dia ahoana izy eo amin'ny andininy fahatelo ambin'ny folo eo? Dia nahita sy nahare voromahery anankiray nanidina teny voan'ny lanitra aho, izay nanao tamin'ny feo mahery hoe loza loza ho an'izay monina eny ambonin'ny tany noho ny feo sisan'ny trompetra sy ny anjely telo izay efa hitsoka hozy izy. Eo zany le izy tonga zany le fahamaliana, ny hainy vavaka Andriamanitra dia amaly amin'izay izy. Ary ny tenin'Andriamanitra ke dia miteny mihitsy ho antsika zany zay ao amin'Andriamanitra. Inona ny tenin'Andriamanitra? Any fahamaliana fa nareo kosa angina. Zany hoe tsika zany tsy afaka mamaly mihitsy eto amin'ity tany ity na atao iny tsika natao iny. Fa zao misy zay andro fitsarana zay zay voatendrin'Andriamanitra. Rehefa tonga amin'izay zany amin'ity fitsofana ny trompetra ity, tonga zany le fahamalian'Andriamanitra. Tonga zany io fahamalian'Andriamanitra io. Dia inona zavatra teneniny eto amin'le andininy fahatelo ambin'ny folo, averiko tsara le izy teo. Dia nahita sy nahare voromahery anankiray nanidina teny voan'ny lanitra aho, izay nanao tamin'ny feo mahery hoe loza loza ho any izay monina ambonin'ny tany noho ny feo sisa any trompetra sy ny anjely telo izay efa hitsoka. Zany hoe loza zany. Loza loza matoa izy tenenina intelo zay dia zany hoe zava-dehibe zany io zavatra io. Ary amafisina zany izy tena loza mafy no an'ny mponina eto ambonin'ny tany noho ny amin'ny trompetra zay hitsoka hozy, ny amin'ny trompetra zay efa hitsoka hozy izy. Dia jerentsika eo amin'ny toko faraky ambin'ny folo, andininy fahavalo ambin'ny folo. Dia namaly ireo mponina ambonin'ny tany. Toko faraky ambin'ny folo, andininy fahavalo ambin'ny folo. Aty amin'ny fitrofana ny trompetra fahafito zany, dia iza indray no mitaraina eto. Tsy le vahoaka an'Andriamanitra intsony no mitaraina eto, fa le vahoaka mponina ambonin'ny tany no mitaraina eto amin'le fitsofana ny trompetra fahafito. Dia andininy valo ambin'ny folo dia zao no teneniny. Ary tezitra ny firenena maro, ary tonga ny fahatezeranao sy ny fotoana hitsarana ny maty sy hanomezana valim-potiany mpaminany mpanomponao sy ny olona masina ary izay matahotra ny anaranao na ny kely na ny lehibe, ary mba hanimbanao zay manimba ny tany noho izay vokatry le trompetra zay. Dia izy tezitra ny firenena maro ary tonga ny fahatezeranao azy izy sy ny fotoana hitsarana ny maty sy hanomezana valim-potiany mpaminany mpanomponao, hanomezana valim-potiany mpaminany mpanomponao, hanomezana valim-poti ho an'ireo olona masina izay natao tsinitsinina no filazantsara ny Jesosy Kristy sy ny olona masina ary izay matahotra ny anaranao na ny kely na ny lehibe, ary mba hanimbanao zay manimba ny tany, le mpanimba ny tany io zany dia hosomban'Andriamanitra koa ho avy zay fotoana zay. Ka le fitsofana ny trompetra zany dia zao mamaly ny antso tany amin'ny tombo-kase. Ny fitsofana ny trompetra zany dia mamaly ny tombo-kase. Ny zavatra niatra tany amin'ny tombo-kase zany dia valin'ny trompetra ny zavatra nitranga tany amin'ny tombo-kase zay hitantsika. Raha tany amin'ny tombo-kase ny fampijaliana ny olona masina ny zavatra nisy tany, fandinganana ny olona masina, aty amin'ny fitsofana ny trompetra indray famaliana ny tonga aty amin'izay zavatra zay. Dia ohatran'le hoe ny famaliana zany mamaly ny fampijaliana zany. Ny famaliana dia mamaly ny fampijaliana. Ianao zany mbola raha tonga zany ianao ohatrany hoe le misy anisa ianao zany raha mijery zao anisan'le olona mpampijaly ireny ianao, le mpampahory olona ireny, tadio fa misy ho avy zay fotoana zay. Ka rehefa raha ianao mampijaly zany dia mijaly le olona zany, fa ifampijaliana ataonao io ho avy koa ny anjaranao satria misy famaliana zay. Ka ny famaliana zany mamaly an'ilay fampijaliana. Dia le tombo-kase zany eto, tsy hoe le tombo-kase fa le miverina kely amin'ny tombo-kase fotsiny, le tombo-kase izay hitantsika zany dia zao mampiseho an'ilay fampahoriana nataon'ilay mpisopatra fahefana. Satria izay ny zavatra hitantsika tany amin'ny tombo-kase. Nisy ny sopatra fahefana tany amin'ny tombo-kase izay nampahory ny olona masina. Zay ny sary nasehon'ny tombo-kase. Aty amin'ny fitsofana ny trompetra indray dia inona ny zavatra asehony aty? Manao siniala zany izy. Inona moa tsy haiko hoe ahoana loatra no filazana le hoe siniala amin'ny teny gasy. Hoe manao siniala zany izy na hoe manambara izy milaza zany, zay le siniala, milaza zany ny trompetra
ny amin'ny fitsarana izay efa hitantsika sady amin'izao fotoana zao satria efa misy miantsa izy amin'izao fotoana zao eo anivon'ny tantara zany ary manomana ilay fitsarana farany zay ho avy ny fitsofana ny trompetra zany de zao milaza ny amin'ny fitsarana zay tsy azo ialana efa mitranga izy ampahany amin'izao fotoana zao ampahany efa mitranga amin'izao fotoana zao ary manomana lay tena fitsarana farany zay tena hoe total ataon'Andriamanitra izy de tadio zany fa amin'izao fotoana iainantsika zao zany de efa manomboka sady io fitsarana efa misy miatra zany amin'izao fotoana zao iainantsika zany ozy tsy hoe inona zany fa de horesahantsika izy rehefa mitroka ny trompetra tsika hoe mbola zavatra mbola tsofina ve zany sa zavatra mety efa iainantsika amin'izao fotoana zao de tsika ihany ny afaka malala le izy satria efa hitantsika sady izy eo anatrehan'ny tantara zay iainantsika amin'izao vanim-potoana zao zany de ny fanakambanana zany de zao satria eto ny zavatra hitantsika zany de zao nisy zavatra nakambana teto zany eo am'le resaka hoe trompetra sy ny vavaka izany ny fitambarana zay hoe fitsofana ny trompetra sy le vavaka zay zany de mametraka atsika indray zany amin'ny fety anankiray ao anatin'ny soratra masina tany amin'ny testamenta taloha inona indray fety io zany ny fetin'ny trompetra zany mametraka atsika indray amin'le hoe fetin'ny trompetra misy an'izay fety zay koa zany fety jiosy zay de mametraka atsika ihany koa eo anivon'le tempoly io fety jiosy io zany de zao rehefa manao ny fetin'ny trompetra io zany ny jiosy de ao anatin'ny 10 andro zany no anaovana ny io fetin'ny trompetra io de inona ny zavatra atao anatin'izay 10 andro zay amin'le fetin'ny trompetra manomana an'le fety anankiray zay ho avy inona ny fety manaraka ny fetin'ny trompetra io de ny fetin'ny fanaovam-panavotana zany hoe ny fitsofana ny trompetra zany de manomana an'ilay jugement n'Andriamanitra satria ilay hoe fety fanaovam-panavotana de inona ny zavatra mitrango anatin'io lay fitsaran'Andriamanitra no atao anatin'io satria mitsara ny vahoaka ny Andriamanitra amin'io raha mibebaka zany ianao satria zay mihitsy ny zavatra amin'le fanaovam-panavotana raha nibebaka tamin'Andriamanitra zany ianao de voavelany eloko ao fa raha tsy mibebaka ianao de voatsara ianao zany de zay mihitsy le fetin'ny trompetra zany manomana le fety anankiray zay ho avy le fanaovam-panavotana de le fitsofana ny trompetra koa zany de zao manomana ny vahoaka an'Andriamanitra amin'le fitsarana zany izay ho avy le fitsarana farany zay ho ataon'Andriamanitra zany zay tsy azo ialana zany ka eto amin'le zavatra resahany eto amin'ny apokalipsy zany de zao le zavatra resahany eto zany arak'le nitenenitsika teo hoe maneho le fetin'ny trompetra zany ny zavatra resahany eto ary fetin'ny trompetra io zany de zao hoe satria apitahantsika amin'ny zavatra tany amin'ny testamenta taloha le izy de inona ny zavatra hitantsika ao anatin'ny testamenta taloha mikasika le seremonialy zany amin'ny fety io de zao hoe misy fanantenana zany eo anatin'io ary misy fitsarana zany le resaka trompetra zany tsy hoe loza fotsiny io fa mbola fampieritrretana ho an'ny vahoaka an'Andriamanitra io fiantsoana fibebahana zany io satria mbola ao anatin'izay fotoana zay zany ny vahoaka an'Andriamanitra satria ny zavatra ho avy de le fitsarana no avy ka manomana antsika zany Andriamanitra amin'ilay fitsarana amin'ny alalan'ilay trompetra misy fanantenana zany eo zay ho ataon'Andriamanitra ary misy fitsarana fanantenana ho an'ireo zay nanolotra ny tena no an'Andriamanitra fa isy zany fiainana mandrakizay zany fanantenana ihany koa anankiray fa aika itsika zay nampijaliana ty de misy fitsarana zay ho ataon'Andriamanitra ary amin'ny lafiny anankiray ihany koa de zao hoe fiantsoana fibebahana ho an'izay vonina iova fo satria Andriamanitra de mamindra fo de mamindra fo tokoa
zay mahatonga le hoe fety ao anatin'ny soratra masina io maninona ny fetin'ny trompetra ao anatin'ny 10 andro zany dia satria manomana le vahoaka an'Andriamanitra zany amin'io fitsarana io zany na le fanaova mpanavotana izany. Dia ny zavatra hitantsika eto zany dia zao hoe ny amin'ilay lovia le lovia nisy vainafo zany izay nisy didikazo-manitra natsipy teo alohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra zany dia maneho ny fivavaka ireo olona masina izay nampijaliana ka henon'Andriamanitra zany ny fitarainan'izy ireo zany. Fa ny fanontaniana mipetraka kosa amintsika dia ity manao hoe itsika ve rehefa mivavaka eo anatrehan'Andriamanitra, henon'Andriamanitra ve ny fivavantsika izay asandratsika eo anatrehan'Andriamanitra? Sa ny fivavaka izay asandratsika dia zao tsisy mihoatra ny plafond ny fivavantsika. Inona moa zany hoe fivavaka midofotra amin'ny plafond zany fa tsy henon'Andriamanitra? Misy tokoa zany. Ohatra fotsiny raisiko anankiray rehefa mivavaka amin'Andriamanitra ianao, Andriamanitra avy indrindra ny an-danitra any mendrika miamboninahitra sy ankalazaina izy. Hitantsika teto rehefa nianatra ny boky ny Apokalipsitsika fa na ny any an-danitra aza rehefa mankalaza an'Andriamanitra dia miankohaka manome voninahitra an'Andriamanitra ireo olona 720 sy ny zava-manan'aina 4 eo alohan'ny seza fiandrianana. Hitantsika ihany koa ny anjelin'ny lanitra ray manontolo nankalaza tamin'ny Jesosy Kristy nindra tao amin'ny voninahiny. Dia itsika rehefa mivavaka manahoana ny akamaroan'ny olona zany rehefa mivavaka dia zao na midiny eo ambony fandriana aza tsy vitany hoe mba hiakohaka hivavaka amin'ny tany. Fa raha miresaka hoe miankohaka ireo izy ny sekta ny manao an'izany, ny musulman ny manao an'izany, ary ny akabeazan'ny fiangonana dia zao ny akabeazanao iaho dia mipetraka ambony banc am-piangonana rehefa mivavaka fa tsy mba misy manetry tena hoe mandoalika. Dia ahoana zany dia ozy ny vavantsika henon'Andriamanitra nefa tsika ary maninona tsy manetry tena mivavaka amin'Andriamanitra. Dia eo ihany koa lafiny anankiray ankoatran'izay, ahoana moa ny henon'Andriamanitra anao? Raha mivavaka ianao dia tokony mifona tena hoe meloka Andriamanitra fa tena nanao izay ratsy teo anatrehanao. Nijangajanga Andriamanitra tena fantatro fa ratsy ny asako. Mba miezaka ihany nefa tsy vitako no miala amin'izany. Hafao Andriamanitra mamindrafo amiko. Henon'Andriamanitra izany fitarainanao izany satria izany ny zavatra irian'Andriamanitra indrindra, ny mpanota ray izay mibebaka, fifaliana ny an-danitra any amin'izany. Fa ny zavatra ataontsika indray dia inona? Raha tokony hibebaka no ataontsika dia rehefa mivavaka dia mangatapitahiana fotsiny no atao. Andriamanitra taio fa tsy manam-bola, taio fa tsy manan-koanina, taio Andriamanitra mba azo vady, taio Andriamanitra mba azo zanaka. Nenao ihany ny afafinao eo fa tsisy fivampo. Dia rehefa tsy mahazo vavaka amin'izay dia zao ka ianao nge rehefa mivavaka amin'Andriamanitra tao tsy mamahazo fitahiana ianao. Izany no angatahanao fa tsy ny fotoritory sy ny fanamangorakorako ny soratra masina dia tsy mba ataon'Andriamanitra tsinotsinona. Ary ny sasany ara dia zao miapanga ny hafa fotsiny ny ataony sy manamarina ny tenany. Misaotranao Andriamanitra fa za dia mivavaka isaky ny alahady na isaky ny sabata. Za tsy mba mamotsy boîte de nuit zany ohatran'ny raha Claude Atsenjefatrano atsy. Reny tena mpijangajanga reny te ianona tena mpangalatra. Za Andriamanitra tsy mba mangalatra zany. Zany koa no ataonao, tsy mihaino anao Andriamanitra satria miapanga no ataonao. Misy nge zany anaty Baiboly. Rehefa amin'ny Luka 7:20 misy zany. Fa tsy henon'Andriamanitra zany vavaka zany. Luka 7:20 eny andininy 7 ka hatramin'ny 4:20. Luka 7:20 dia eny andininy 7 ka hatramin'ny 4:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jesosy nanao ity fanoharana ity tamin'ny sasany izay natoko tena ho marina ka namingavinga ny hafa. Nisy roa lahy niakatra teo ikanjan'ny tempoly hivavaka, ny anankiray fariseo ary ny anankiray mpamory hetra. Ilay fariseo nitsangana ka nivavaka nitokana hoe, Andriamanitra, misaotra anao fa tsy mba tahaka ny olona sasany,
izay mpanao akeriny tsy marina mpijangajangana tahaka io mpamorehetra io aza mifady indroa isan-kerinandro aho zany hoe mifadianina zany mandony fafolo-karena amin'izay azoko rehetra aho fa le mpamorehetra kosa nijanona teny lavitra eny sady tsy nety niandrandra ny lanitra akory fa nitehatratraka nanao hoe Andriamanitro mamindrafo amiko mpanota lazaiko aminareo izany lehilahy izany nidina tany an-tranony efa no amarinina noho ny anankiray fa izay rehetra manandra tena no ahetry fa izay rehetra manetry tena kosa no asanitra asandrato ny tenanao anatrehan'Andriamanitra zay le teneniko hoe mipetrahanao ambony bao aza mba manetry tena hoe mba midina miankovo kinao ary mbola tsy na mipetraka amin'ny tany ary saina ndao mba hivavaka any aminay any fiangonanareo fa aloha misy se zany so dia tsy se zany ka nareo nge mipetraka amin'ny tany ahoana nipetrahako any ohatra fotsiny zany dia fa anahirany zany mety misy maheno andro mivavaka zao koa dia ahoana zany mivavaka ny fivavahanareo zany tsy mipetraka ambony seza ianareo afaka mipetraka ambony seza ianao afaka mipetraka ny tany ianao fa zao rehefa tonga ny fotoana izay hivavahanao amin'Andriamanitra dia maninona miala amin'izay ianao reo lohan'ny 420 nanana ny satro-boninahiny nipetraka teo ambony seza fiandrianana ireo naisoro ny satro-boninahiny natolony teo ny lohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra niala teo amin'ny fitoerana izy dia niakohaka tamin'ny tany izy rehefa misy olona ireny tonga any am-piangonana ohatra hoe manam-pahefanana ohatr'izany dia mena seza am-boninahitra ao am-piangonanao Andriamanitra no mena voninahitra ao ny olona 420 raha miala seza am-boninahiny miankohaka amin'ny tany dia ireny no mena seza am-boninahitra ao ny sasa moa dia ampiakariny ary mipilipitra ary mihitsy ora olona Andriamanitra no mena voninahitra izy no mena voninahitra zany dia izay mihitsy izay manandra tena hozy izy no ahetry asandrato ny tenanao fa tsisy zavatra tsisy zavabanina tsy mihaino Andriamanitra fa izay manetry tena no asandratra izy Andriamanitra fa vao anatinao fotsiny izay fanetretena izay na mbola tsy tonga any am-piangonana ary ianao efa nao marin'Andriamanitra sady ianao efa nihain'ny fitarainanao sady izy efa namaly vavaka Andriamanitra raha ohatra zany tsika nivavaka tamin'Andriamanitra ka tsy voaray ny vavantsika tany an-danitra tany dia ny antony zany dia zao hoe na tsika tsy mahay mivavaka eo anatrehan'Andriamanitra na ihany koa ny lafiny anankiray rehefa mivavaka tsika dia izay tiantsika angatahana ihany no angatahana ary zay moa ny akabetsahan'ny olona rehetra zany mangataka an'izay fitahiana zay ny sasany koa le prière lava vito ny fitenenana ohatra hoe maikinan-kanina dia hoe mila mivavaka ianao dia Andriamanitra tahiny sakafonay laran'i Jesosy amen dia vavaka malaky sara amin'izany vavaky nona zany na rehefa mivavaka koa dia inona ny fotoana ena rehefa angatapitahina izy vao hitanao na manana problema ny olona ankabeazany rehefa tena manana problema vao mandeha mivavaka kanefa izany ny zavatra tediavin'Andriamanitra hoe firenena mpivavaka zay le hoe fanjakam-pisorona sy firenena masina zany ange ny tediavin'Andriamanitra mitady olona mpivavaka tokoa Andriamanitra izany ny zavatra tediavin'Andriamanitra dia normal raha tsy mihaino Andriamanitra jerentsika nge tia amin'ny Jakoba ty izy miresaka an'izy io jereo tsara tia amin'ny Jakoba ty izy miresaka an'io vavaka io zany izay tsy henon'Andriamanitra zany Jakoba aty amin'ny epistile zany misy anazy Jakoba toko faefatra Jakoba toko faefatra ny 7 sy ny 4 amin'ny anaran'i Jesosy mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka mba holaninareo amin'ny filanareo ry mpisintaka mijangajanga tsy fantatrareo fa fandrafinan'Andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo izao koa na iza te ho sakaizan'izao tontolo izao dia afahavalin'Andriamanitra ahoana izy mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria nahoana diso fangataka ianareo
satria rehefa mangataka ianareo dia mba olanianareo amin'ny filanareo zay zany ny zavatra angatanareo ripisitaka ozy izy mpijangajanga tsy fantatrareo fa fandrafinan'andriamanitra fisakaizana amin'izao tontolo zao ko na izana izany teo sakaizan'izao tontolo zao dia avavalon'andriamanitra izy ny olona zany dia zao rehefa ivavaka amin'andriamanitra izy dia tia angataka n'izay filany nofo sy ny fanindriny zay izy dia zay mahatonga an'andriamanitra miteny manambara manao hoe mangataka ianareo nefa tsy mahazo ihany satria diso fangataka satria ny filany zany no angatany amin'andriamanitra dia toy izany le izy ripisitaka sy mpijangajanga ozy izy fantatrareo fa fandrafinan'andriamanitra ny fisakaizana amin'izao tontolo zao zany hoe reo olona mivavaka reo zany nefa mangataka nefa tsy mahazo valim-bavaka amin'andriamanitra dia zao tian'izao tontolo zao izy tia ny filana to amin'izao tontolo zao ty izy zany te hivavaka ihany azo le famitrampon'andriamanitra hoe te hiditra amin'ny fiainana mandrak'izay izy nefa izy koa zany te hifaly amin'le filana ranofo zay mbola misy eto te mbola iliba amin'izao tontolo zao izy amin'ny finanana amin'ny fisotro amin'ny fety tonga amin'le fitenenana hoe ahoana moa le filazany azy zay hoe makafafiny zay zany le izy makafafiny tena makafafiny ahoany tsy mety miaraka zany hoe ny fiarahanao amin'izao tontolo zao zany tena fandrafinao amin'andriamanitra zay nge le ten'andriamanitra ny am'romaniny miala mifanao amin'izao tontolo zao izy mba hamantaranareo ny sitrapon'andriamanitra fa le fisakaizanao amin'izao tontolo zao zany dia fandrafinao an'andriamanitra raha mbola te hamonjy lanonan'izao tontolo zao ianao raha mbola te ianao ny fitafin'izao tontolo zao ianao raha mbola te hisotro ny fisotronyizao tontolo zao raha mbola te hinana ny finan'izao tontolo zao ianao raha mbola te ianao ny inona filazany zay hoe voalaza teo le filiban'izao tontolo zao amin'ny fomba rehetra zany nefa ianao te azo ny lanitra tsisy valim-bavaka ho azonao teo izy ianao to mitaraina ihany zay fa tsy mihaino andriamanitra ka ny ataonao nge ny ataonao ohatra zany nge ny nataon'le mpanjaka tamin'ny androny Jeremia mpaminany dia izy moa mpanjaka tamin'izay fotoana zay zany fa Zedesiasy no mpanjaka tamin'izay fotoana zay dia io mpanjaka Zedesiasy io lafiny anankiray izy te angataka amin'andriamanitra ihany nefa ny lafiny anankiray izy te hampifalifaly ny vahoakany dia ozy Jeremia mantsy azy ka ianao nge mandrafy an'andriamanitra dia ozy izy fa inona ny nataoko ara ozy izy jereo izy izy te tsangam-bato sampy ataonao ty ianao nge ny tokony exemple ho arahana eto amin'ny firenena ianao indray mitondra ny zanak'Israely anota ka matahotra nge sa fa soa dia hoenjehany vahoaka any amin'izany ka ianao ne ny mpanjaka tokony hanovany zany zavatra zany dia ianao indray ny mampanota le vahoaka aiza moa ny fivavako no hoeno zany no ataonao tsy mihaino andriamanitra zany andininy fadimika hatramin'ny fahafito ahoana ozy izy eo amin'ny andininy fadimika hatramin'ny fahafito ary ataonareo fa miteny foana ny soratra masina ny fanahy zay nampitoeriny atao anatintsika dia iriny amin'ny fahasari-piaro nefa manome fahasoavana bebe kokoa izy koa hoy izy andriamanitra manohitra ny mpiavonavina ka manome fahasoavana ho an'izay manetry tena ka dia maneke an'andriamanitra ianareo ary manoherany devoly dia andositra anareo izy izay nge le zavatra io jereo tsara ny zavatra voalazany soratra miteniteny foana ve soratra masina io raha miteny izy ohatra ny amin'ny resaka didifolo hoe aza mijangajanga aza mamon'olona aza mangalabadin'olona aza maniry faninan'olona aza maniry vadin'olona manajany andro sabata manamasina ny andro sabata anamasina azy mahatsiarova ny andro sabata ozy izy azy miakohaka ny sarin-javatra voasikotra eo ihany koa ny hoe fitondratena kristianina ao koa masina ianareo satria masina na ny fihinana na ny fisotro raha miteny ny soratra masina manao hoe aza tian'izao tontolo zao miteniteny foana ve ny soratra masina raha miteny an'izany
fa ny akamaroan'ireo zay mivavaka izy milaza hoe mivavaka nefa izy tena makamamy amin'izany rehetra zany manao an'izany rehetra zany dia normalna raha tsy mihaino Andriamanitra any an-danitra any zany normalna raha tsy mihaino Andriamanitra any an-danitra any dia ahoana izy izy ny fanahy izay nampitoeriny ao anatsika dia iriny amin'ny fahasari-piaro omen'Andriamanitra io fanahintsika io zany hitondra antsika amin'ny fahamasinana sy ny fahamarinana ka raha manao fahadalàna zany tsika dia manaona mahasari-piaro an'Andriamanitra zay mahasari-piaro ny fanahiny zay raha vao manao fahadalantsika dia miteny ratsy ny fanahy masina zany tsika amin'izay fotoana zay zany manao tsinitsinina ilay fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatsika zay ilay teny an'Andriamanitra nge ao amin'ny didy folo misy an'izay miteny izy manao hoe aza mikoka lohan'ny sariny zavatra voasikitra ozy izy ivavahanareo aminy na ny sariny any ambony na ny sary aty ambany ozy izy fa izaho Jehovah izy dia iny Andriamanitra sari-piaro ka mamaly ny heloky ny ray amin'ny zanaka hatramin'ny zafin-dohalika ozy izy dia ireo izay mankahala ozy izy dia mankahala an'Andriamanitra zany ilay tsy manaraka ny teniny mahasari-piaro an'Andriamanitra ireo ka tsarain'Andriamanitra ireo fa kosa manisy soa ho an'izay tia azy dia ireo izay mihaino ny teniny zany ireo izay mivavaka aminy zay ilay zavatra teneniny eto ny fanahy izay nampitoerana antsika dia iriny amin'ny fahasari-piaro satria Andriamanitra dia sari-piaro koa hoy izy Andriamanitra manohitra ny mpiavinavina inona moa mpiavinavina io zany fa Andriamanitra miantso antsika hibebaka tsika manohatra foana mandeha amin'ny filantsika tsika mandeha amin'ny faniritsika miavinavina miavina mihitsy tsika zany amin'ny tenin'Andriamanitra tsy raharahintsika zany zay zavatra zay tsy mihaino ilay soratra masina isika Andriamanitra izy manohitra ny mpiavinavina tsy mihaino ny vavaka izay mpiavinavina zay zany Andriamanitra isan'andro zao no manohitra an'Andriamanitra nataonao mandeha amin'ny filanao no dia tonga ianao mivavaka mangataka amin'Andriamanitra mba azo ny fiainana mandrakizay sy ho tahian'Andriamanitra tonga amin'ilay fitenenana hoe mivavaka amin'ny andro alahady fa mangalatra koa latsinainy tonga ny latsinainy dia efa mangalatra koa ianao iry ananiny iry mangalatra ny fanolobodrindrina aminao no mifosa sy mankahala no ataonao mandritra ny lava andro mandeha miloko ianao miteny ratsy ianao inona tsy ataonao mijangajanga ianao dia tonga indray ny lahady dia miditra am-piangonana ianao ohatra ny olona masina ianao tsisy ny inona mihitsy kanefa ny ao anatinao dia efa zay fiainanao isan'andro zay ho azonao ve ny lanitra ny amin'izany fahoana kosa izy fa manome fahasoavana ho an'izay manetry tena Andriamanitra zany manome fahasoavana ho an'izay manetry tena ka dia manekehana ianareo ka manohera ny devoly dia andositra anareo izy zay ny fanindrin'Andriamanitra zany ekena amin'inona moa Andriamanitra amin'ny teniny zay teneniny ho arahantsika zany nasen'Andriamanitra ho arahana ny didiny sy lalàny ary ny fitsipiny manekehan'Andriamanitra ianareo dia manohera ny devoly dia andositra anareo izy toero io devoly io dia andositra anareo izy aza mandeha amin'ny filanina ny fanondriny apetra ao amin'Andriamanitra zay dia toero any voaka ianao ry satana hoe dia ho eto ambavaka zay raha azo atao ifadinanina mihitsy zany fomba anoherana ny devoly daholo zany fitarainana mbavaka an-dranomaso fialana amin'ny faharatsiana fitarainana ao anatin'ny fifadikanina dia mandositra izy miala izy mila roahana fa tsy avela mitsaka eo ambaravarana io izy dia mamitsaka eo aza avela mitsaka eo izy roa ho any izy 19 ka hatramin'ny 10 dia ahoana izy manatona an'Andriamanitra dia anatona anao izy anareo izy diovy ny tananareo ry mpanota ary ataovy madio ny fonareo ry mpirosaina aoka zany tsika tsy mba hirosaina ntsony hoe sady ho an'Andriamanitra no anao ny fanaon'izao tontolo zao manatona an'Andriamanitra ozy izy dia anatona anareo izy amin'inona no anatona antsika amin'ny fahamarinana no anatona antsika an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana no anatona antsika an'Andriamanitra diovy ny tananareo ry mpanota ary ataovy madio ny fonareo ry mpirosaina diovy zany ny tananareo mba tsy hanao zatra mpangalangalatra kely zatra misoloky olona io vao mihodina kely dia efa manao ny atao diovy ny fotsika ihany koa zany ny zavatra tediavin'Andriamanitra
amintsika zany. Eo amin'ny andininy fahasivy ary izy dia mbola tenenina ilay izy. Oria sy mitomania ary midradradradrao izy zany hoe ataovy an-dranomaso mihitsy, ataovy ampahoriana mihitsy zany zavatra zany. Oria sy mitomania ary midradradrao, aoka ody fitomaniana ny fiomezanareo. Raha zatra mandeha mifety sy miliba zany ianao dia faly, zay mantsy le mahakafafany, le mahazo fafina retan'ny nofo dia mifaly, mandihy, manao fety, manao labomba, manao vendredi joli ny fitenenany. Sy ny zavatra fa ohatra mihinana anipihany zao tontolo zao izy, tena mahakafafany mihitsy, tena tsara zany. Indrindrandrindra moa le cochon de lait iny zany rehefa misy fety iny tena ao ve le matsiro izy tena ohatran'izay mihitsy ny anaovany azy. Nisy fotoana zay zay namonjy fety. Dia zay moa fantatra le olona nanasana tamin'izay fotoana zay. Fa hoe zay tsy mihinana an'izany cochon de lait zany. Dia rehefa nanasa izy dia nataony sakafo madio zany ny sakafo teo. Dia nisy namany hafa azy namonjy fety teo koa zany. Ka ireo naman'ireo fa pomponjy fety miaraka amin'izareo zany. Dia rehefa nandroso amin'izay ny sakafo, dia fampijery ry zalahy. Dia ny anankiray nitenina amin'ny anankiray. Ohatry, ary nakaiza le matsiro toatrao? Dia inona kay ty matsiro? Le cochon de lait le matsiro, tsy tao le cochon de lait. Ahoana izy? Oria sy mitomaniry midradradra, aoka ody fitomaniana ny fimoezanareo. Rehefa zatra mihinana ny pisy, zatra misotro, zatra mifoka, dia faly le nofo, dia mahazo fafinaretana, dia mitsikitsiky, dia miravo, dia mikakakaka io. Ataovy mody fitomaniana zay. Zany hoe sloa fidradradradrana amin'Andriamanitra zay zany. Hivavao amin'Andriamanitra zay zavatra zay. Aoka ody fanjoretana ny fifalianareo. Zany olona manjoretra zany anie, ohatran'le olona manjoretra rehefa misy olona zao ohatrany hoe mba misy fety ny andro ohatra zany. Dia misy olona anankiray, ny olona rehetra mifaly dia izy rehetra dia fa maninona ianao dia ny andro ty tao fety ianao ty tao ohatra ny oro tao mampanahy. Dia aoka zany ny toerantsika ohatr'izay olona zay. Manjoretra. Ory. Tsy hoe ory fa andeha higadra satria hoe nangalatra. Tsy hoe ory fa bedy fa tratra ny jangajanga ohatra tsy fantatra. Fa ory ny amin'ny fahotana, tena hoe tsapanao mihitsy hoe meloko Andriamanitra dia tena ory ianao. Jangy Andriamanitra tsy te hanao an'ity zavatra ity nefa le nofo ny mangejy ato anatiko. Hoeto amin'ny fitomaniana zay amin'ny fidradradradrana. Ibebao eo anatrehan'Andriamanitra. Dia miaino Andriamanitra any an-danitra. Zany ny zavatra angatan'Andriamanitra amintsika. Aoka ody fitomaniana ny fimoezanareo ary ody fanjoretana ny fifalianareo. Dia ahoana izy? Manetretena eo anatrehan'ny Tompo dia ananatra anareo izy. Zay nkely zavatra angatan'Andriamanitra. Zay manetretena no asanatra. Manetretena eo anatrehan'ny Tompo dia ananatra anareo izy. Manetretena zany ianao. Anolotra zany fahalemenao sy tsy fahataterahanao rehetra zany. Dia ananatra anao izy. Amaly dia amaly vavaka anao tokoa Andriamanitra any an-danitra any. Ihany dia ihany ny fitarainanao tokoa Andriamanitra any an-danitra any. Fa iza no henoan'Andriamanitra? Dia ny olona marina no henoan'Andriamanitra. Ahoana izy any amin'ny jaonina izy? Aoka izay mivavaka amin'Andriamanitra izy dia tsy maintsy mivavaka aminy amin'ny fanasy ny fahamarinana. Zany hoe mila marina zany ianao mangataka ny mivavaka amin'Andriamanitra. Tsy hoe efa olona manao ny marina be aty zay ny tia nitenenina amin'izy. Fa amin'ny zavatra angatahanao zany marina ny zavatra ataonao. Fa tsisy firohoroha saina zany. Hoe ianao mivavaka amin'Andriamanitra nefa atao ambadika aty ianao hoe rapitso mbola andeha any amin'ny ragirity kely rapitso. Nandeha ry amin'ny kilodinina rapitso. Fa tena hoe vonona ny ala hoe olona tena hoe tsisy fitaka zany ianao hoe entinao anatrehan'Andriamanitra daholo ny tsy fahamarinanao rehetra. Ahoana izy ny tenin'Andriamanitra? Katsao ny fanjakako sy ny fahamarinako dia hanampy anareo ny zavatra rehetra. Izay ny zavatra angatan'Andriamanitra amintsika. Katsao izay fanjakan'Andriamanitra izay. Ao anatin'inona? Ao anatin'ny fahamarinana no angatantsika amin'izay amin'Andriamanitra. Izay zany le emboka manitra, le vavaka ny olona masina izay akasitrahana eo anatrehan'Andriamanitra. Izay no lesitsika tamin'ity anio ity. Isaorantsika an'Andriamanitra
izay lesona vitantsika izay indray dia toizantsika indray zany amin'ny herin'izay lesona Isaia izany. Manasa antsika ary hiaraka hivavaka isika hisaotra an'Andriamanitra. Jehovah Andriamanitra ray io, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Tompo ianao. Mankalaza anao izay midery anao ary manome voninahitra anao. Eny Tompo na ny tenako aza dia mpanompo tsy masoa ary tsy mahatoky eto anatrehanao, tsy manana famarinana famendrena na dia kely aza. Kanefa ny fidinao Andriamanitra ho hivavaka ho an'ireto vahoaka ireto. Raha io amin'ny fotorotoro sy fanamangorakoraka nitondrahanay, ny heloka sy ny tsy famendrenay rehetra eto anatrehanao. Afao izay Tompo amin'ny fahalemena izay mangejana anay, na mety ho fijangajangana izany, ara-nofo na ara-panahy, na mety ho fanompo-tsampy izany, na mety fitrotoka izany, na mety fifoana sigara izany, na mety alatra majinijinika izany, na mety fitenenan-dratsy izany, na mety fisolokiana izany. Eny Tompo, izay nandehananay tamin'ny tsy fahamarinana teo anatrehanao. Miaiky izay ireo fameloka indrindra, tsy manana fahamarinana izay na tsy fahatanterahana, ary misy ara-heloka izay tsy voalazanay tamin'izao vavaka izao, kanefa tsisy miafina aminao ny omponay sy ontsainay. Na dia mifona raha eo izay ny amin'ny heloka sy ny tsy fahamarinanay rehetra, enoy ny fitarainanay Andriamanitra. Mangataka aminao izay Jesosy io, diovy amin'ny rahanao izay ho afa-pahotana, sasao amin'ny rahanao izay ho afa-keloka. Mety izy raha efa nihaino fitarainanay nenao. Ary eo ka Tompo, hanafaka anay amin'ny fahalemena rehetra nenao, ka hanavao ny fanoloran-tenanay. Dia raina mandraka izay ny anaranao ray. Dia eo ka Jesosy ianao ny velonao anatinay fa tsy izay intsony ny velona. Ny anaran'i Kristy ny andratana izany vavaka izany iray teto anatrehanao, alleloia. Dia misaotra ny amin'ny teny izay nomenao anay tamin'ity anio ity. Dia ray ny anaranao ray io. Amen. Izay indray ny lesitsika ary fampitaona indray tsika manaraka. Baibay daholo tsika rehetra. Dia tahiny Tompo daholo. Baibay.